ny copalme d'Amérique na liquidambar, hazo haingam-pitombo fampiasa amin'ny taozavatra. Eo anatrehan'ny fitombon'ny filana hazo amin'ny taozavatra samihafa eto amin'ny nosy, izay mahatratra 120 tapitrisa metatra toratelo isa-taona ankehitriny, ka mitarika ny fitrandrahana ala mahery vaika sy tsy ara-dalàna, dia vahaolana iray tsy azo tsinontsiniavina ny fampidirana hazo vahiny haingam-pitombo ahazona miaro ny harem-pirenena ao an'ala, izay mampiavaka ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao, noho ny fananany karazana zavaboary tsy ahitana afa-tsy eto amintsika ihany. Ny copalme d'Amérique, izay antsoina amin'ny anarana siantifika hoe liquidambar styraciflua, dia tafiditra ao amin'ny fianakaviana Hamamelidaceae. Hazo vahiny avy any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny États-Unis, ankoatra Appalache sy ny tendrony Floride ary ireo tangorombohitra manatrika ny Atlantika any Nouvelle-Angleterre, Meksika ary Amerika Latine. Hazo velona ny 100 taona izy io ary tsy dia haingam-pitombo loatra any amin'ny toerana niaviany, satria raha ny 2 taona voalohany ambolena azy dia eo amin'ny 750 cm isa-taona ny fitombony. Fa noho ny fahombiazana azo tamin'ny fanandramana azy tany Brésil, Afrika Atsimo ary Zimbabwe, nampidirana azy teto Madagasikara ny taona 1970 tamin'ny alalan'ny sampam-pikarohana momba ny alan'ireo tany miaradia amin'ny Anglisy na ny Commonwealth Forestry Institute. Fanandramana iraisam-pirenena no natao, ka isan'izany Madagasikara katao mandraka no nametrahana ny sahampiaviana 12 avy any Amerika afovoany. Tsy hazo tena vaovao teto Madagasikara ny copalme d'Amérique na ny liquidambar, satria efa nahitana azy teny amin'ny toeram-pitsangatsanganana teto Antananarivo izy, ary miavaka noho ny hatsara-tarehiny, indrindra mialohan'ny ririnina alohan'ny hitsanan'ny raviny. Nampidirina tany amin'ny arboretum maro teto afovoantany, toa nangavo kely tamin'ny taona 1770, manjaka tompo tamin'ny taona 1770, hiala tsara sy ampamaherana tamin'ny 1770 ary Antsirabe tamin'ny taona 1770. Azo sokajiana ho azo mora amboleny izy anefa misy fepetra takiny raha te azo vokatra tsara. Ny ahavon'ny toerana aotra hatramin'ny 550 metatra, ny rotsakorana 10 hatramin'ny 550 milimetatra isa-taona. Mila tany lalina, mangatsiatsiaka sy mavesatra ary indrindra tsy be sokay. Ny toerana dia tokony mahazo andro tsara. Ny karazany mielipatrana indrindra any amin'ny firenena niaviany dia mihoatra ny 570 metatra ny ahavony ary 2 metatra ny savaivony eo amin'ny ahavo 1,30 metatra. Amin'ny ankapobeny dia hazo mahitsy izy ary manitsan-dravina. Ny ravina dia mirefy 10 hatramin'ny 12 cm ny halavany, ny vaky 10. Mampiseho hodin-kazo ny volondavenona maizimaizina sy tritra lalina. Samihafa ny voniny lahy sy vavy, boribory ny lahy, milahatra toy ny saloy, tadina hatramin'ny 9 cm ny halavany, tokana na tsororo ny vavy, ny loko maitso mavo, boribory mikirozaroza, matsilotsilo ny vony, ka 3 hatramin'ny 5 cm ny savaivony, madinika kely ary misy elatra ny ambokany, ka milanja 9 grama ny arivo. Raha ny fiotazana sy fitehirizana ny voa no asiteny dia ny farany aprily hatramin'ny fiandohan'ny volana jiona. Diovina misesy amin'ny sivana ny voa. Maharitra kokoa raha tehirizina amin'ny efitra mangatsiaka eo amin'ny 4 degré ny ambioka. Ny fitaizana an-tanin-janakazo.
tsy misy fikarakarana mialoha ny fa tonga dia fafy. 9-12 andro ny fitsiriny. Herinandro ao aorian'izay ny famindrana azy anaty tioba plastika misy fasika sy tany mainty ary zezika mifangaro toy izao: 2/4, 2/4, 3/4. Karakarana ny tany. Raha tany misy lampy be, manao lavaka amin'ny refy 20 cm ny halavany, 20 cm ny sakany ary 20 cm ny halaliny. Raha tany marimarina, asana tanteraka, lavaka amin'ny refy 30 cm ny halavany, 30 cm ny sakany ary 30 cm ny halaliny. Ny fomba famboly. Zanakazo na ketsa anaty tioba plastika. Didina amin'ny antsy maranitra tsara ny vodin'ny tioba mba analana ny faka miforitra. Zanakazo manana fotony mihoatra ny 9 mm ny savaivo. Ny eranelan'ny zanakazo ambolena dia toy izao: raha amokarana solofo maro ao anatin'ny fotoana fohy dia 500 amin'ny 2,000 zanakazo isaky ny hektara, izany hoe 2 metatra no elanelany. Raha amokarana hazo fanao taozavatra kosa dia latsaka na mitovy amin'ny 300 zanakazo isaky ny hektara, izany hoe 2,7 metatra no elanelany. Ary ny fikojakojana, karazana tsy mahatanty fifaninanana amin'ny ahitra eo amin'ny fahakeliny ka mila fanadiovana ny manodidina indroa na intelo ny taona voalohany, iray na 2 ny taona faharoa sy fahatelo amin'ny fiatomboana sy fiafaran'ny fahavaratra. Fanampiana zezika eo am-pambolena, indrindra ho an'ny tany tsy menaka loatra, misy fiantraikany mivantana ny fitondrana fosfora sy azoto. Ny toetoetra eny an-tsaha. Izy dia karazana tsy matohitra firy ny tsy fahampindrano. Mihamalazo raha milatsaka maharitra ambanin'ny 700 ny fahafamitana ny amandron'ny tany. Rakotry ny raviny ny toerana ambolena azy. Izy dia karazana manome solofo maro rehefa kafaina. Ny fitantanana ara-pambolena. Atao mialoha ny fanalana ireo hazo tsy manjary raha tiana ahazo valiny mahomby. Tsy misy fitombona intsony ny savaivo rehefa mihoatra ny 520 cm ny savaivo eo amin'ny ahavo 1,7 metatra. Fampitombona tsy misy fivadiana amin'ny alalan'ny tira, marikaoty, girefy ary tirazao. Ny aretiny sy ny fahavalony. Tsy mahatanty afo fa mahatohitra bibikely, parazita, holatra maromaro. Fahasimbana na fahafatesan'ny hazo maratra izay asiany bibikely toy ny scolite. Ny fanday Malacosoma distria no mpandripaka ny raviny likidambary. Ny vokatra eny an-tsaha. Fitombona any amin'ny toerana ny aviny sy mandraka. Eo amin'ny toerana ny aviny, ny salan'ny fitombona isan-taona amin'ny ahavo dia 2 metatra isan-taona. Any mandraka, ny salan'ny fitombona isan-taona amin'ny ahavo dia 1,5 metatra isan-taona, izany hoe mety tsara ao amin'ny faritry mandraka. Ao mandraka kosa dia matetika sy betsaka ireo solofo nanahary. Fahamasahan'ny vony manomboka faran'ny aprily ka hatramin'ny oktobra, indrindra ny volana Mey sy Jiona. Ambony ny fahafamitsinika ny taona voalohany, miena ny taona faharoa ary tsy misy intsony any amin'ny taona fahatelo. Mety tsara ao mandraka ny fiaviana 12 amin'ny 15 nampidirina avy any Amerika ka mahatratra 17 metatra ny haavony
ary 80 cm ny manodidina, eo amin'ny ahavo 2.3 metatra tao anatin'ny 1.5 taona. Tao aorian'ny fanapahana faharoa, ireo azo tsy manjary amin'ny ta 30 isan-jato tsirairay dia nahatratra 2.9 cm no salan'ny manodidina amin'ny ahavo 2.30 metatra. Ny atsara dika, tsara mihitsy ny vatany, manify ny ratsany, etiny ny tapon-dohany ary misy fandratsanana manahary. Ny mety ampiasana azy. Ny mety ampiasana ny hazony, azo anaovana fanaka, rafitra madinika, fanaova-trano, petakazo, fanamboarana kesika, contreplaqué sy panneau de particule, fanaovana moulurage, sisina cadre, tahona fiasana, sary seza, valondriana, kitay, arina ary azo ahodina ho akora fanaovana taratasy na patte à papier. Ny mety ampiasana ny dity mivoaka avy amin'ny hodiny, fampiasa hanaovana ranomanitra, hitsaboana areti-koditra, amotsiana nify. Raha fitinina dia nahazo vokatra tsara ny fanandramana ny kopalina d'Amerika na ny likidam-bary tao mandraka. Hainga ampitombo sady mahitsy ny hazony ary azo anaovana taozavatra samihafa. Tao anatin'ny 520 taona dia nahazo hazo fisaka amin'ny refy mihoatra ny 70 cm ny tavany, ka ilazana fa mety amin'ny kopalina d'Amerika na ny likidam-bary ny toetany ao ary mampisy fanantenana ny fahombiazana amin'ny toerana hafa eto amin'ny nosy izay mitovitovy toetra ao mandraka. Raha tiana omby anefa ny fambolena azy dia mila fanaraha-maso fikarakarana akaiky izy eo